Hatramin'ny androany tsy mbola namaly ilay fangatahana fanazavana makasika ny andininy fa efatra amin'ny dimapolo ao anatin'ny lalam-panorenana momba ny fanendrenan'ny Prime Ministre teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana makasika izay indrindra manambara ny mpandrindraka be ny fikambanana Mapara izay nanatanteraka feona tampanao gazety tamin'ity andro androany ity. Vondrona politika mijoro ara-dalàna ny Mapara hoe Maharanto Jean de Dieu mpandrindraka be ny vondrona politika ity. Mijoro ny alohan'ny fepitaona farany fandraisana ny antota taratasy firatsako fidiana solombavam-bahoaka ny Mapara ary noho izy maro anisa amin'ny anteny miram-pirenena dia manana zo feno an'olotra ny anaran'ny Prime Ministre. Ka tsy tokony irorosaina intsony ny vahoaka, tsy tokony ametrahana zavatra anantsony fa raha jerentsika zay teboka rehetra zay hoe ara-dalàna ny Mapara. Voalaza ny CS fa Mapara no mahanisy an'iny, voalaza koa fa Mapara zany tokony manolotra ny Prime Ministre dia anatin'ity dia président fondateur dia Andry Nirina Rajoelina mandeha ho azy zany zay nyrobema rehetra zay aminay zany zay ny tiana mafisina amintsika eto. Za koa dia milaza aminareo fa misy olona mieritreritra hanao zay handravana ny maharadalàna ny Mapara mba ho lasa vondron'olona tsotra ohatrany indépendant ny Mapara ka tsy afaka hanolotra Prime Ministre. Zany zavatra zany no anairanay anareo mpanao gazety ny vahoaka manontolo hoe tsy nanao kototo zahay ary izy ateo hoe na ny mikasika ny olona apetraka ho Prime Ministre raha ny lojika ny filopan'olona amin'ny Mapara Andriamatoa Andry Rajoelina no tokony ahazo izay toerana izay hoy Andriamatoa Maharanto Jean de Dieu. Satria ny Mapara no nahazo maro anisy raha ny norme démocratique universelle dia ny lehibe ny Mapara no toko atolotra Prime Ministre dia tsy iza zany fa ny président Andry Nirina Rajoelina. Zay izy eran-tany ny lehibe ny le antoko eo a ny tokony tarika an'le gouvernement ka aminay ny considération hafa hoe communauté considération hoe ethnique tribal hitanay hoe mbola latsa-danja zay raha oharina amin'ny norme démocratique universelle. Ny filohan'ny Mapara dia ny mandeha dia ny président Andry Nirina Rajoelina ny Mapara nahazo maro anisa ny président Andry Nirina Rajoelina zany no tokony apetraka ho Prime Ministre. Raha ny nambaran'ny Mapara dia solombavam-bahoaka efatra amin'ny fitopolo miaradia amin'izy ireo 720 voafito tamin'ny anaran'ny Mapara ary ny 520 avy amin'ny tsy miankina. Mitovy fandresen-dahatra izay atao Mapara hoy Andriamatoa Maharanto Jean de Dieu mikasika amin'ny fifidianana samihafa eo anivon'ny anteny miram-pirenena.